Tsika voatena isaraka satria misy gidraka satria zany famigidraka izany no nanolotra ihany koa fitaovana skilalao maro samihafa ho an'ny ankizy izay zanaky ny mpikambana ao amin'izany fikambanana izay natsanga zany famigidraka moa dia vehivavy malagasy avy any Mahajanga izy io fa saingy mipetraka any Norvège dia manao izay azony atao hanapihana ny malagasy aty an-tanindrazana. Tovovavy teratany malagasy iray mila ravinahitra ny andafondriky Asanaty saingy mahatsiaro kosa fa misy mpiray tanindrazana mila fanampiana aty Madagasikara. Manohana ireo mpiara-belona aminy amin'ny asa sosialy amin'ny alalan'ny fikambanana Asanaty famigidraka. Zanaky ny mpikambana hatramin'ny 200 avy etsy Itosy no nozaraina kilalao androany. Nihetsika atao androany zany fizarana kilalao Ankolonga izay zanaka n'olona atao anatin'ny fikambanana. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritany Mahajanga sy Diego no misy ny fikambanana. Maro atsika malagasy mbola sahirana indrindra fotoagna jeudi zegny maro malagasy sahirana nanapa-kevitra izy namorona association Asanaty famigidraka manerany Madagasikara ho fenona. Any Majunga zao efa mitsangana efa 2 taona lasa zay. Izao nanomboka tamin'ny avril mitsangana koa eto Antananarivo. Any Antsiranana jusqu'à la réunion jiaby misy association Asanaty famigidraka. Ny fanampiana ireo zokiolona, ireo voafonja ary ireo ankizy madinika no tena hetsika ataon'ny fikambanana Asanaty famigidraka. Tokony ho alaina tahaka zany hoe gidraka manao asa soa zany tokony alain'ireo tia tabataba sy tia gidrakidra eto amintsika tahaka. Iny no mamarany vaovaontsika patsivoka anao ara fa nirefitra ny grenady vao mangiran-dratsy tamin'ny maraina ataon'ny tokotany ny lapany antenimeran-doolona hoentin'ny fanamarian'ny sasany zany fankalazana ny fety fahaleovan-tena izay fa 15 taona nahazahoantsika an'izany. Misy ihany koa ireo fitsanganan'ireo senatera avy any amin'ny faritra Toliara ny amin'ny tokony ampiarana ny dina teo ihany koa moa zany rehefa nadadina maro samihafa ara-tsosialy mikasika ny tokantranontsika sy mba hevitritsika ho an'ny mpitondra sy ny filoham-pirenena ka dia mametraka ny veloma mandram-peona indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Baolay vous présente No Stress.